avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Isin'ny fionana manokana eo amin'ny filoha frantsay sy malagasy mialohan'ny hiatrihan'ilay andiany vadimony COI ho sahangataka ireo nosy malagasy ve Iandry Rajoelina mandritra izay. Mitaky ny hamohana tsy misy atakandro ny kolonely Fanapera izay voasambotra ho maly noho ny fitarihan'olona manohitra amin'ny bazy toliara ny 13 Martsa ny firaisamonim-pirenena sy ireo fikambanana samihafa amin'izao fotoana izao. Ny famahana ny olana no takiana ho ny sendikany Paramed fa tsy ny fampandriana drisa ka iantsona manokana ireo tsy ao anatin'ny tolon'akory mitoeraka izany ny fitakiana ho ny fanazavana. Ao anatin'ny fankalazana ny tontaona malagasy sika amin'izao fotoana itony fanamariana ary tsy hifarana ratsy ny 30 Martsa andro ny taom-baovao malagasy. Nampiakarin'ny filoha Amerikanina 520 amin'izao fotoana ny aba-tserana nalaina amin'ireo fiaratonga ao Etazonia ankoatra ny kojakoja fanolo fanapa-kevitra izay miatra manomboka ny 2 Aprily ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampahalalam-baovaontsika eto amin'ny fihitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Mazava zao fa isy ny fionana manokana eo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy mialohan'ny hiatrehan'ilay andiany fahadimony COI izay tanterahana eto amintsika ny fa-4 ny volana Aprily ho avy izao. Ho sahangataka ireo nosy malagasy ve Iandry Rajoelina mandritra izay ny fanontaniana goavana isan'ny napetraka matoan-datsoratra tan'ity androan'ity. Mazava zao ary amin'ny fomba ofisialy fa ho avy eto Madagasikara ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo delegaciona misa 70 miaraka aminy hiatrika ny andiany fahadimy amin'ny fionana ny tampon'ireo filoham-pirenena sy gouvernemanta eo anivon'ny komisiona ranomasimbe indiana na ny COI ny 14 Aprily ho avy izao. Nankatoavy ny filan-kevitra ny ministra Omaly araka izany ny fitin'ny firosoana ireo seha-piarah-miasa miaraka amin'ny firenena frantsay. Nambara sy namafisina tamin'izany fa isy ny fionana manokana eo amin'ny filoha roatonta ny filoha frantsay sy ny filoha malagasy. Isy ihany koa ny fanaovan-tsony fanaraha-piarah-miasa ho fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Mifototra indrindra amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa, ny angovo, ny fambolena sy ny fanabeazana, ireo seha-piarah-miasa atao sony ireo raha io navoaka ny filan-kevitry ny ministra io hatrany. Avita angataka ireo nosy malagasy ve Iandry Rajoelina ka ilaza amin'ny fomba mezonezona fa eto Madagasikara sika izao tahaka ny nataon'ny filoha frantsay nandritra ny fandalovany tao amin'ny nosy sambatra. Raha tahivina ankoatra ireo dingana maro samihafa efa nirosoana itakina ireo nosy malagasy nanamafy Iandry Rajoelina nandritra ny diany tany New York ny septambra 2024 fa tsy manan-kery na fitaovam-piadiana ary tsy mikasa hanangana ady fa finoana sy fandehanana amin'ny ara-dalàna no fitaovana entina angatana ny famerenana ireo nosy malagasy ireo. Taoriny ny famorina olona natao teny vato ny faran'ny taona 2024 ihany koa no nilazany tamin'ny fomba ofisialy fa atao izay iverenan'ireo nosy malagasy mialohan'ny 20 Jona 2024. Taorin'ny teny vato io anefa nivadika sahady ny fomba fiderin'ny Rajoelina ka fiaraha-mitantana amin'ny la Frantsa indray no naroso fa tsy fitakiana famerenana ireo nosy malagasy araka ny fampanantenana ny menan'ny piraitandrazana. Hosay angataka ireo nosy malagasy ve ny mpitondra raha izany no zava-misy. Tsy ahivina ihany koa fa efa nisy ny fehi-kevitra noraisy ny fionana tampony ny COI faharoa ny 7 ny volana Desambra 2024 natao tao La Réunion. Voalaza tamin'izany fotoana fa afaka ataon'ireo firenena mpikambana ao amin'ny COI miara-mitantana ireo nosy ifanolana an'izy ireo
toy ny nosy malagasy, trommelin sy mayotte, eo ampiandrasana vahaolana raikitra. Hiditra amin'ny fiaonana fahadiminy seho isika izao, izay ho tanterahana eto Madagasikara ny 24 avrilo avy izao. Izy ve ny resaka momba ireo nosy malagasy, izay tsy ao anaty fandaharam-potoana ofisialy hatreto. Efa natao teto Madagasikara ny seho andiany fahatelo, ny taona 2024, saingy tsy nietsika ny malagasy, ary ny mpitondra teo amin'ny fitondrana ny taona 2024 hatramin'ny 2025, tsy ny resaka akory ihany koa momba izany. Amin'izao taona 2025 izao, hetsika ve ny malagasy, ho taitra ve ny mpitondra, ka ifanoana sy iray feo, amerina ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Ajanona ny ambody istoerana, ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-pahefana, ka ametraka ao ambony ny fiandrianam-pirenena. Ny tantara no itsara. Ny andro ny 13 aprily ionan'ny rotonta raha ny filakevitra minisitra zany no amalitsika izay fanontaniana goavana isan'ny napetraka tao anatin'ny matoa an-datsoratra zay. Fa mitaky ny amoana tsy misy atakandro ny kolonely fanapery izay voasambotra omaly noho ny fitarian'olona manohitra amin'ny basy toliara ihany koa. Ny firaisan-monim-pirenena sy ireo fikambanana samihafa tamin'ity androan'ity araka ny fanambarana. Nanamavy izany ihany koa ny teo anivy ny RMDM sy ireo olona tsy manaiky ny fanokafana ny basy toliara, izay nilaza fa tsy emitra amin'ny atolona tao ho fiarovana ny taniny izy ireo. Tojo Rina Tahiry no mitatitra ny Antsipriana. Raha ny vaovao farany, nalefa ivelan'ny toliara ny kolonely fanapera izay nosamborina omaly noho ny fanoherana ilay tetikasa basy toliara tao Andaboy. Etsika fanoherana izay niseho tany an-toerana ny 13 marsa lasa teo, ka naharatrana olona misa 3. Eo anatrehan'izany, namoaka fanambarana ireo fikambanana sy firaisan-monim-pirenena samihafa ka mitaky ny amoahana tsy misy atakandro ny kolonely fanapera. Angatana izy ireo ihany koa ny fanajana ny zo, tsy misy tompo sy alina, tsy misy fitanilana sy fahazona miaro tena. Tokony atsaratra ho izy ireo ny fanaovana tsindry raha matahora amin'ireo mpitarika ny etsy-bahoaka manohitra ny basy toliara sy ireo mpombazy, ary indrindra ny anomezana valiny mahafapo ireo mpanao fitakiana. Fanampin'izay, nanambara ny filoha-lefitry ny RMDM faritany toliara androany fa miantsy adiny vahoaka ny fitondrana raha mbola manao botolo isisika ampanteny basy toliara. Vonona n'olotra ny ainy iady ho an'ny tany izy ireo hoy ny fanazavana. Midi isy valiny zay ary zay afafy ihany no jinjaina. Ka rehefa mamafy an'izay ianareo, dia aza gaga raha mijinjan'izay koa. Fa zay afafinareo ihany mety ho jinjainareo. Miantsy ny vahoaka malagasy moa ko nareo io, ary manontany ny vahoaka malagasy nareo, ary mitady ny vahoaka malagasy nareo, dia ahitaka ny malagasy amin'izay ianareo amin'ity ndray mitoraka ity. Fa tsy ho avelan'ny olona, ary tsy janona fotsiny amin'izao ny olona, ka ataonareo zay anovanareo an'ity tanindrazana ity. Fa izahay dia manaiky ho faty ho an'ny tanindrazanay. Na inona hery mpamoretana hoentinareo hamono anay mianakavy, dia manaiky ho faty izahay ho an'ny tanindrazanay. Fa aza atao ohatran'io kosa e, aza atao ohatran'io. Tombontsoan'ny mpitondra no mamay azy amin'ny fananganana ny basy toliara, fa tsy ny tombontsoam-pirenena. Matoa miovaova hevitra tahaka izao ny mpanao politika ny fitondranana. Tamin'ny andro ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina nilaza ny solombavambahoaka ny fitondrana amin'izao fa tsy azo ekena ny fananganana ny basy toliara. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana nefa izy ireo nahazo ny fahefana, ekena indray ary terena naiky ny sitrapony ny vahoaka hanao ny basy. Mazava ho azy zany, tsika mahitsy betsika miteny hoe tamin'ny fitondrany Hery Rajaonarimampianina ireo député maroanisa amin'izao fotoana zao nandà. Androany ireo zareo manaiky tombotsoanisa zany eritreretina. Tombontsoan'ny toliara, sy tombontsoan'ny firenena, tombontsoan-drajoelina sy ny firongony. Ka zahay tsy hiaro tombontsoan-drajoelina, fa zahay miaro tombontsoan'ny firenenay. Tsy hiankenay ary tsy anaiky zahay hivarotana tanindrazana eto Madagasikara. Samy nanambarany tsy lefitra avokoa na ny tompona ndraiky mpanjakana ho toliara na ireo mpitolona. Mienjandroa araka izany ny tady, afana ny toedra raha, andrasana ny mety ho toyiny sy ny fanapahan-kevitra ho raisiny ny mpitondra fanjakana ao anatiny ity raha ity. Vao maikana mafy ny atezeram-bahoaka ny raha matahora sy ny fisamborana tao amin'ireo olona manatanteraka hetsika fanoherana na fitakiana samihafa amin'izao fotoan'izao ny filohany antoko otrikavy tamin'ity androan'ity. Tsy ekena ny fakana ankeriny ny tanim-bahoaka ka tokony irahina ny vahoaka nohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Raha ny fanazavana trany, Rina Fitiavana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Mandeha ny raha matahora
sy ny fisamborana tao amin'ireo mpitarika etsika manoloana ny fitakiana samihafa ataony vahoaka. Iaran'ny fandrahonana ihany koa ny mpanao gazety eo ampanataterahana ny asany manoloana ny raharaham-pirenena mihamafana ankehitriny. Isan'ireny ohatra ny Rarabasy Toliara izay nisamborana ny kolonely Fanampera sy fandrahonana ireo mpanao gazety miisa roa tany Toliara. Hita taratra fa saika hiaran'ny Ramatahora sy fisamborana trany ireo mpitarika ny etsika. Rehefa misy fitakiana ataon'ny vahoaka na ny sendika na antoko politika nandritra ity fitondrany Andra Joelina ity. Nilaza ny filohan'ny antoko otrikafo fa tsy ampempotra ny vahoaka izany fampiasana mpitandriny filaminana izany. Mariky ny fahalemen'ny mpitondra, ny fanakatsakanana sy fisamborana olona aneo hevitra ka mety afara hatrany amin'ny fandrotanana ny fitondrana raha tsy mitandrina ny fanjakana. Ka raha miresakitsika ohatra fahalalahana moa ohatra raha miresakitsika demokrasia dia ozy aho hoe ny demokrasia aloha dia zay lan'ny maronisa zay rona ny maronisa noa tsy maintsy ekeny ka ny mponina maronisa voakasika tanteraka amin'ilay tetikasany tsy manaiky inona ary zany no azonao anovana amboletra io zany ao anatin'izay zavatra ka ozy aho hoe raha mietreritra ilay fitondram-panjakana fa hoe ny fisamborana na ny Ramatahora ny mahaolany ozy hoe tsy nisy fanjakana na dia iray ary niongana teto Madagasikara fa ny fanjakana nanao Ramatahora foana hatramin'izay zany no tonga hatrany amin'ny firodanany rehefa tena tapa-kevitra ny olona. Tokony ahayaka lesina ny mpitondra manoloana ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka amin'ireo raharaha mampifandona ny vahoaka sy ny fanjakana. Androany izy tetikasa Basy Toliara hoe any amin'ny faritra atsimo fa rapitso io anerana ny Madagasikara ty le fandrobana ny harem-pireneny ity dikan'izay mila mitambatra tsika tsy ny zanaky ny faritra atsimo ihany fa ny malagasy ray manontolo zay tsy manaiky ny fandroban'ny harem-pireneny ka izao zavatra misy any amin'ny faritra atsimo zao zany dia io zany le singambola andavon'ny vositra ozy izy ny malagasy zay raha tsy mitandrina le mpitondra fanjakana le mpitondra fanjakana nefa sady efa niorina tamina tsy fahamarina toerana mbola ny fanapahan-kevitra raisiny ray zany dia tena azo lazaina hoe manao tsinitsinina sy manitsaka tapon-doha ny malagasy mihitsy satria manitsaka tapon-doha zay satria manino olona miaro ny taniny ve dia andeha hosamborinao zay tseloka mihitsy aloha zany manoloana ny lalàna. Vahaolana ampilamina ny fiainam-pirenena no takiana amin'ny mpitondra fa tsy fampiasan-kery na fanaovana amboletra. Milatsahatra noho izany ity fisamboran'olona amin'ny fahalalahana maneho hevitra ity fa tany demokratika i Madagasikara hoy hatrany ity mpanao politika ity. Avelantsika eo ny vaovao mifandraiky amin'izay raharaha Basy Toliara izay fa fombafomba maro io anivo ny sakalava mena be no tsy voaja amin'izao fampodiana ny kabeso ny ampanjaka toery zao. Antonatonga ireo olobe eo amin'ny faritra mena be nangataka any Moranjany araka ny faminambarana mivantana izay miantefa amin'ny filohan'ny pirenena nataon'ireo ray aman-dreny sy ny taranaky ny mpanjaka tany amin'ny toerana Gabain-Loa no mitaritra ny fanadidina. Nanao fanambarana ireo olobe sy ray aman-dreny ara-drazana any amin'ny faritra mena be hafatra izay niantefa mivantana tamin'ny filohan'ny pirenena vokatry ny fanetsikitsahany fitondrana ny asa sy ny fanjakana sakalava mena be. Araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tsy nohajay ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fomba ara-drazana sakalava mena be amin'izao fanapahan-kevitra merina ny kabeso ny ampanjaka toera ty Madagasikara izao. Tsy nisy ny fihenoana sy ny fakan-kevitra tamin'ireo olobe tany toerana. Tsy ny famerenana izany ho aty an-tanindrazana no tsy ankasitrahinay fa ny fanitsakitsahana ny soatoavina misy aty aminay hoy izy ireo. Raha fintinina ny votoaty ny fanambarana ny fangatahana ny fanemorana ny fotoana amerenan'ny kabeso ny ampanjaka toera ho any amin'ny fotoana tsy fahavaratra satria raha mbola mena ny rano dia fady amin'ny fomba sakalava ny manao hetsika ara-drazana. Ankoatr'izay mila vitaina aloha ny lohavogny izay fomba lehibe eo amin'ny sakalava ao amin'ny faritra mena be ka ho an'ity taona 2024 ity dia eo anelanelany volana May sy Jona no anatanterahana izany. Tokony amboarina aloha ihany koa ny zomban'ny ampanjaka toera sy ny ampanjaka Kamampiera izay nisy namaky sy ny fasana vaky. Mila vitaina aloha ny fomba tsiritsy izay atao any amin'ny volana Aogositra ary ny fametrahana ny mpanjaka vaovao na ilay antsoina hoe fandrangita. Tsy afaka manao zavatra ny sakalava ao mena be raha tsy mbola vita ireo fombafomba ireo araka ny vakoka ara-drazana any an-toerana ka antony angatahan'izy ireo ny anemorana ny fampodiana ny kabeson'ny toera. Taorin'izay anefa mbola niziriziry ny ministera fa ny 17 aprily avy zao no hiala any Frantsa ny kabeso ny ampanjaka toera tranga izay manamafy ny tsy fanomezan-kasina an'ireo mpanjaka sy olobe ara-drazana ao amin'ny faritra mena be.
andaniny tsy andrenesam-peo ireo olombo afidy any amin'iny faritra iny sanatria ve ka iray tsokombakomba amin'ny fitondrana nitsakitsaka ny fomban-drazana tranga izay mampatsiahy ny teny amin'ny rova manjakamiadana noterena hanaiky Nicole zay ny fikambanana indrina teto Antananarivo fa tsy nanaiky hatray zary ny tsy fanekeny ireo olobe any amin'ny faritra Menabe ireo andrasantsika ny mety toy ny raharaha manao zay tiany ataony ankamaroany ireo olombo-teny sy olombo-fidy vokatry ny tsy fisiny ny tandalana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hatrany atampony no manitsakitsaka izay amin'ny alalan'ireo tetikasany filoham-pirenena tsy manaja lalàna eto sy eroa amin'izao hatramin'ny sefokotany mahavita mibody tanin'olona toy ny tranga ao amin'ny commune Mahazina district Anambositra ankehitriny onona saina no mitaritra ny fanadihadiana mivadika disadisa-piarahamonina ny fibodony sefokotany velarantany mirefa 20 hektara ananany tompo tany taratasy ara-dalàna ao amin'ny commune Mahazina Ambohiperenana district Anambositra tany izay ananany tompony taratasy ara-dalàna fa avy hatrany nilazany sefokotany fa azy nefa tsy misy taratasy manamarina izany eo am-pelantanany any amin'ny fitsarana amin'izao ny raharaha titre ny anagnanay ao dia izy moa fa vita tombam-panagnana aminay zay dia fa ao aminay le kadasy sefokotany no lasa manao sindritrarjo laigna sy manao famosehana anay madinika eto toerana dia miteraka disadisa ato amin'ny fiarahamonina moa le izy areto izahay vahoaka dia vonona zoro hatramo farany natonga io natonga ary mitaky anareo mpitondra fanjakana isan'ambaratonga ny hamoakan'io didy mpisarana io farak'izay maika satria ny atony dia zao hangala baraka mpitondra atao tanàna mangala baraka ny commune misy anay ny ataondreo olona rototareo miteraka sy fandripahalemana ary miteraka krizy anay ato satria ny vola tokony hanaovana zavatra hafa lasa makany amin'ny tribonaly ny amafy ny disadisa ary ahina hivadika fifandonana sy fifampikasihan-tanana niditra tsehatra manoloana izany ny fiadidina ny commune Mahazina Ambohiperenana nampiantso ny rotota ary rehefa hita fa tsy manana taratasy manamarina ny mahazy ny tany ilay sefokotany fanapa-kevitra noraisina ny fampitsara anazy amin'ny asany efa mitondra ny antsara briky amin'ny andraikitra manandrifanay ngay amin'ny mahabe ny tanànanay teto anivon'ny commune ny olana nefa rehefa natsona ireo dia tonga iry malala tena Celestin mitondra ny pirofo eo am-pelantagnany misy kadastra misoratra amin'ireny niteraka an'zareo ity izay tazomako ety dia namoahana certificat de situation juridique nalaina tagna amin'ny domaine tia tagnako ty ihany koa fa ira zavatra kotokosa tena tsorina hoe sady tsy mamaly ny asa izy tonga ty amin'ny commune dia rehefa tsony amin'ny telefona izy dia tsy mandray telefona dia rehefa misy fotoana indray ny fanena izahay dia nitenena izy nanontaniana dia nilazainy fa raha hitady any pirofogna monsieur le maire dia jereo agny amin'ny tribonaly fa aminay zany dia tsy nitsarona ny atao madinika zao zavatra zao dia anaovako aso avy aminareo tompony andraikitra rehetrarehetra voakasy miemotra lava ny famoahana ny didim-pitsarana amin'ny raharaha ity raha ny fitaraina ny tompon-tany na efa mazava aza fa manana taratasy ara-dalàna izy ireo ary tanapony any ty sefokotany teo aloha ity arak'izany samy manapatra izay fa efa ny eo am-pelatany ny ireo tompony andraiki-mpanjakana sasany manomboka amin'ny faratampony io hatramin'ny rafitra farany ambany izao ny sefokotany manao ny ataony any amin'ny commune Mahazina Ambohiperenana fa ny tsara honenana commune Antananarivo renivohitra tetikasana filoham-pirenena no entiny akana tanin'olona manana taratasy ara-dalàna taotry ny tompon-tany sy ireo vahoaka ambelana mpitandro ny filaminana maro ireo mpiasa manamboatra ny kanja androany asa izay tsy fantatra ny amin'ny hoe raha oviana no ovita ary nanomboka oviana noho izany tsy misoratra amin'ny takelaka famantarana tsy hay hoe vola aviaza no anatanterana ny asa filoham-pirenena fiadidinan'ny repoblika izay rafitra faratampony sy manana ny toerany noho izao mandika lalàna izao ka tsy magaga raha mikorosy ilay firenena fehiny tsy mipetraka intsony ny tany-tandalàna ireo rehetra no heverina ho arofaniny mpanatanteraka nandisy fanantenana ny vahoaka ka tonga amin'ilay fiteny raha fotsibe sy ny zanany samy manao izay hinanany ireo nampindramina ny fahefana iverenantsika vetivety ny olana manodidina ny sihatry ny fitrandrahana renan-kibony tany amin'izao fotoana izao miamafy hatrany ny fitakin'ny fiarahamonim-pirenena ny amin'ny tokony hanaovana fanombanana mahaleo tena momba ny fiatraikan'ny fitrandrahana ataon'ny QMM amin'ny tontolo iainana sy n'olombelona ankehitriny namoaka taratasy nanamafy ny antso avo ho an'ireo tinto manoloany olana io ihany koa ny teo anivon'ny Transparency International na teo azy ireo fitakiana maro efa natao tsy mbola nahitam-baolany tsy mbola nahitam-bokany hatreto fanadihadiana mahakasika izay namoaka fanambarana
antsoavo an'ny orinasa Rio Tinto indray ny fiarahamony pirenena eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny Transparency International. Manoloana ny krizy aran-tontolo iainana sy ara-sosialy ateraky ny fitrandrahana ataon'ny QMM na ny kit Madagascar Mineral. Efa maro fangatana natao, saingy tsy mbola nahazo fankatsoavana avy amin'ny Rio Tinto hatramin'izao. Ankehitriny, mamerina izany fangatahana izany izy ireo ka andinihana sy andraisana fepetra mandritra ny fivoriam-beny ireo mpiara-miobonantoka ny volana aprily ho avy izao. Marary amin'ireo vondron'olona ny fotony ny fitrandrahana tao raha ny fanazavana trany. Izay amin'ny fiarahamony pirenena moa zany tafiditra anatin'izay ny Transparency International dia efa nanaraka akaiky moa zany ny zava-misy eny amin'ny faritry ny fitrandrahany QMM any Fort Dauphin. Ary efa nisy asa maromaro zany natao fanangonam-baovao maromaro manapiro fa misy maharary an'ilay vondron'olona ny fotony zany ny fitrandrahana ao anatiny ao. Dia efa misy fangatana maromaro natao ka mitindry mitoraka aty moa zany misy ilay fivoriam-be an'ireo mpiara-miombonantoka sy mpampiasa vola ny ilay orinasa reny Rio Tinto mihitsy io any ivelany amin'ny volana aprily zao. Ka tena hoe fa manao antsoavo an'ny ireo tompon'andraikitra ambony mpampiasa vola amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny zava-misy eny fotony. Efa maro trangany seho vokatry ny fitrandrahana ka mila fandraisana andraikitra amin'izao fotoana. Raha ny hita, miezaka manarona ny zava-misy fotsiny hatreto ny fitondram-panjakana. Raha narakitsika tantara efa betsaka izay no nisy trangana ohatra zao hoe trondro maty eny amin'ny faritra misy fitrandrahany QMM iny noho ny fanariana ny ranony QMM. Ka ireny nefa ny amiteraka voka-dratsy ho an'ireo mponina mivela amin'izay fanjonoana zay. Voalohany aloha zany dia lasa tsy afaka manjontsony zareo, miteraka fienany fidiram-bola zany zay. Betsaka ny approche efa natao fa hatreto aloha zany dia mbola tsy mahomby izay approche efa tapahana hatreto. Jerinay dia fanjakana dia miezaka calmer zany an'ilay tena hoe zava-misy. Hatreto aloha zany mbola recommandation tsapanay hoe atao fanjakana fa tsy manery izy amin'izay fanaovana izay zavatra izay. Raha mikasa ny anitatra ny fitrandrahana amin'ny toerana hafa Rio Tinto dia mety ampidi-doza ireo mponina eny fotony amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ara-toe-karena raha ny fanazavana. Efa nifampiresaka tamin'ny Rio Tinto mahakasika ireo olana ireo ihany koa ny ACCR na ny Australasias Center for Corporate Responsibility. Saingy niopana tamin'ny fanarahan-dalàna ivelany fotsiny ihany fa tsy mamaha olana amin'ny fomba maharitra sy entitra. Ao anatin'izay tontolo ny fitakiana izay hatrany fa manodidina ny sehatry ny fahasalamana vetivety. Ny famanany olana no takiana ho ny syndicat-ny paramedy fa tsy ny fampandriana drisa ka iantsona manokany ireo tsy ao anatin'ny tolona amin'izao fotoana izao. Arak'izany mitony fitakiana hanatsarana ny tontolo ny fitsaboana eto amintsika raha ny fanazavana nataon'izy ireo tamin'ity andro an'ity ka eto Andriatsilavo. Mitoetra ny fitokonana sy ny fitakiana ataon'ireo paramedy amin'izao fotoana. Na eo aza ny filazana fa efa milamina zany taorin'ny fampiresahana natao. Ny ordre no noraisy ny tompon'andraikitra fa tsy ny syndicat hoy ny mpitarika raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity. Endrika famonoana afo amin'ny fomba hafa ve sa fanahinina natao anakorontanana hoy ny eo anivon'ny syndicat na ny tanitena. Ireto farany izay nanamafy hatrany fa tsy ny fandraisana ireo tompon'andraikitra etsy sy eroa no ilaina fa ny famahana ny olana ka miteraka ny fitakiana ataon'izy ireo ho tombotsoany ny mpiasa rehetra. Mazava ho azy fa ohatrany tsy misy finiavana hamahan'ilay olana ny tompon'andraikitra. Matoa mandray olona hafa zay sy syndicat akory, lazaina fa syndicat. Dia izay moa aloha zany tsy mitomany hoe ho raisina fa efa betsaka ny audience nataonay fa tsy niraisina izay sy le ho raisina no zava-dehibe aminay. Fa le hoe vahao ny olana ampisitra ho ny paramedy ny zony izay voafaritsy ny lalàna. Resaka rasage fleur de lys anefa misy zo tokony hositrahany tao tamin'izy tratran'ny accident de travail fa sy nisitrahany le izy. Dia izay zo zay no antipisianay syndicat. Dia zay no takinay amin'ny ny fanjakana zany ny administration. Mirosa mifandiniana ireo paikady dia namafisana ny fitakiana ny syndicat amin'izao fotoana. Ikorosofoana ny fandraisana an-tanana ny fahasalamam-bahoaka raha tsy voajery araka ny tokony ho izy ireo mpiasa ny fahasalamana
raha ny fanazavana izy ireo. Ny piasa nge raha ohatra ka tsy voajery de tena tsisy résultat mihitsy e, tsisy vokatra. Inona zany ny vokatra ho azo amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara raha ohatra ka tsy voajery ny piasa. Raha ny piasa izay hitsabon'ny marary no marary tsisy mpanasitrana dia ataoko fa arary ny vahoaka malagasy. Zay zany naovana antsoa voan'ny rehetrarehetra sy andinika tsara ty zavatra misy tia matoy zahay miteny dia tsy haitraitranay ary tsy ditranay fa tena efa mizaka ny tserany aina tahaka ny akoho mifaritra mahazaka ny piasa ny fahasalamana ary taitaitra foana tahaka ny sobakaka eny ambody fatsakana mivadi-po isan'andro tahaka ny akanga sy isananamborana ny piasa ny fahasalamana amin'ny tsindry maro isan-karazany sy ny antson'izay izay ataon'ny piasa. Ifaran'ny fahafahamamokatra sy ny fampanjona ny firenena ny fananana vahoaka salama voatsabo araka ny tokony ho izy. Sarotra ny atany izany raha toka mikorontana sy feno fitakiana eo anivon'ny ministera-pia. Nandroso vahaolana ny sindika dia ny famahana ny olana sitrain'ireo piasa sy ny fanajana ny zo ahafana manatsara ny fomba fiasa sy mandray araka ny tokony ho izy ireo tsy salama. Mbola mitoy ny fitakiana ho izy ireo mandra-pivaly ireo fangatahana isan-karazany ireo. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny vaovao manodidina ny taom-baovao malagasy sy ny mahakasika ireo olona telo maty ny intoxication alimentaire any Toamasina amin'izao fotoan'izao. Aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika izay. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 30 avril 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Ny vovon-tsavony tsara indrindra eto Madagasikara amin'ny vidiny 800 ariary. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakaranay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Faites confiance à El Mondes. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamenona ny arabatra ny tombo-kilasy sy tomboko vavy. Tary Madagasikara oharina amin'ireo firenena afrikanina sy maneran-tany eo amin'ny tontolo ny atao arakajy mirindra amin'izao fotoan'izao. Ity faran'izay tsy azo ialana intsony amin'ny sehatra samihafa eto amin'ny firenena ka ilaina paikady manaraka ny fivoarana misy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny tamin'ity androan'ity fanadihadiana entin'ny tsiaro Lasoarvelo. Mbola eo amin'ny antanatohatra voalohany toerana misy any Madagasikara ankehitriny eo amin'ny tontolo ny atao arakajy mirindra raha toka hatramin'ny antanatohatra dimy ny fenitra ilaina izany hoe mbola amin'ny fiatombohana isika akamaro ny ezaka tokony atao antony fahatarana ny tsy fahampiany fotodrafitrasa ny fahavitsian'ny velaran'ny tany misy réseau izay 7.7 isanjato monja ny taux de couverture mobile eto amintsika. Efa tsy azo ialana intsony izany ahitao arakajy mirindra izany efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiainana zanak'olombelona. Tafiditra ao anatin'izany ny reny finday ampiasaintsika isan-karazany reny ordinateur solosaina ampiasaintsika reny fitaovan-tserasera maro isan-karazany ao ireo fitaovana sarobidy tokoa ohatran'ny satelita izay Madagasikara mbola tsy manana.
efa manana paikady tsika efa manana an'ilay atao hoe PSN tsika politique de la stratégie du numérique any Madagasikara fa araka ny haitsika dia ny ahitao rakajy mirindra dia zavatra lazaintsika mivoatra isan'andro mila manenjika an'izany foana tsika ka mila miova foana amin'ny paikadyntsika afahantsika manatratra an'izay teboka iray ankina ny firoboroboany sehatra maro ity tontolony atao arakajy mirindra ity eto amintsika raha tsy laza fa tsy ny fampianarana ny fandraharana sy ny maro hafa ilaina araka izany fikarohana paikady mifanaraka amin'ny fivoarana ankehitriny tsika amin'izao fotoana izao zany dia mbola any amin'ilay atao hoe stade basika any amin'ilay fiatombohany mihitsiny ao anatin'izany ny fivelaran'ny Madagasikara ka misy ireo toerana mbola ataontsika hoe zone blanche mbola tsisy connexion na téléphone na raha mbola tsisy any na ny data mbola tsy tonga any any internet zany ny tiako tenenina amin'izany dia ao amin'ny lafiny ireny ny anisan'ny mbola taraiky tsika raha ka ohatra fotsiny tsika izao amin'ny firenena etsy apitantsika etsy nosy Maurice nosy Rahavavy Maurice dia nosy Rahavavy Maurice efa nahatratra ny atao hoe taux de couverture à 100% any taniny tsisy zone blanche any Maurice na dia 2 metatra arany fa tena feno tanteraka any itsika mbola tsy nahatratra an'izay fa misedra fahatarana eo amin'ny tontolony nomerika ihany koa ny mpandrahara malagasy ankehitriny olana ny tsy fahampiany fiofanana amin'ny fampiasana ny atao arakajy mirindra izay ankina ny fampandehanana asa ihany koa amin'izao fotoana ahafahana manavaka ny tetikasa be dia be ny mpandrahara eto Afrika mahay manao zavatra tena tsara zareo fa tsy mahay micommuniquer na tsy hainy zareo ahoana ny mamaritra n'ity zavatra vokariko ity manana an'io projet io na io asa mandrahara tsara be io ianao fa ahoana amin'izay ny ampandehany io dia izay ny antony hoe les coulisses du digital satria amin'izao manko ny outil ho ampiasaina dia tena hoe le digital fantatritsika ihany nanareo presse reto ara digital daholo zao presse digital web média ozy nareo zay dia donc tena digitalisé daholo ny marché tena digitalisé zava-dehibe ny fahafantarana ny sakana sy ny toerana misy any Madagasikara eo amin'izay tontolony atao arakajy mirindra izay azona mamolavola paikady ampiroboroboana izany fotoana ahafahana mikandoa amin'izany atrikasany arana tamin'ny PNUD teto an-toerana izay nanomboka ny alatsinainy teo ary mifarana androany aviana mipetraka ny hamaritra tondrozotra stratéjika ho an'ny fanovana nomerika maharitra eto Madagasikara miazakazaka ny tontolo ny atao arakajy mirindra fa manarak'izay ihany koa ny tontolo ny fifindramonina anatiny eto amintsika amin'izao fotoana izao ka namolavola paikady nasionaly ahafahana mandrindra sy misoroko izany teo anivon'ny PNUD sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fifindramonina androany tsy voatery findramonina izahay oreponina avy any amin'ny faritra Atsimonosy raha mahita fomba hameloma-tena ary misy ihany koa ny tohana avy amin'ny fitondram-panjakana Daniel Amino Arsono mitatitra ny fanadidina tsy mbola voafehatra eto ny fifindramonina anatiny indrindra ny fahamanana ireo antony maro samihafa mahatonga izany eto amintsika amin'izao fotoana antony nirosoana tamin'ny famolavolana paikady nasionaly momba ny mahaolona sy ny fifindramonina anatiny androany ahafahana misoroka sy mandrindra izay fifindramonina anatiny izay ny famolavolana ny paikady izay novelabelarina teo ity dia ahitana fandaharana asa maromaro izay apetraka ihany koa ahafahana mitondra fanohanana ho an'ireo mponina izay mifindramonina fa ihany koa ho an'ireo mponina amin'ny faritra izay mandray ireny mpifindramonina ireny ohatra amin'izany ny fanohanana ireo tetikasa fameloma-tenan'ireo mponina tahaka ny fambolena ny fiompina sy ny sisa hoy teo kosa ny manaraka ny zavatra tokony anampina ireo mponina mifindramonina mba hisitraka ireo tetikasa roa lehibe manaraka tsy aivina azo atao tsara ny misoroka ny fifindramonina anatiny raha misy ny fampiofanana sy fanosiana ireo mponina ahitrandraka ny zava-misy mampiavaka ny faritra misy azy ho fotom-pivelomana maharitra raha ny fanazavana fotom-pivelomana any aminahy dia fambolena nefa amin'izay rehefa vokatra ny fambolena dia tsy hainy mitahiry azy tsy hainy manodina azy dia lasa midy mora fotsiny dia avy amin'izay ny hanoanana dia lasa mifindramonina amin'izay mandeha manavaratra manandrefana mitady karama dia zay zany mampatonga anay mifindramona fa mba tokony hay exploiter zay vokatsy misy ao misy azy le en plus zay zany raha ohatra zany hoe mifindramonina reky mba hiaigny ampilaminagny mba tsy hisy korontagna zany fa afaka manohony le activité atao reky fa tsy le voalohany aloha le tsy fahafantarana le fahalalana zany tsy ampy hoe ty anankiray ty afaka ahodiko ohatra amin'izao dia azahoako vola
ohatra zao hoe mamokatra bageda ny any aminay, tsako, vagnemba, raketa isan-karazany. Dia izay zany hoe mbo tsy afaky tsy ampy fahalalana zany le olona any aminay hoe ty raha anankiray ty afaka ahodina ohatra an'izao. Raha toka ny ady an-trano no antony goavana mampifindra monina any amin'ireo firenena vahiny, ny fahasairanana, ny tsy fisin'ny rano, ny loza voajanahary, ny tsy fandrem-pahalemana sy ny haitany no tena antony izany eto Madagasikara. Ka isan'ny nahitana betsaka izany ireo mponina avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Iazon'ny faritra vakina karatra vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Sy fotoana tsy nanana hevitra ny fianarana ireo mpianatra teo anivo lycée Mpanjakana atao amin'ny commune Vinany Karena, district Antsirabe faharoa, vokatra ny fanampiny ny fanjakana japonais ny firenena malagasy. Notokanana androany tany an-toerana ny hevitra ny fianarana vaovao miisa 9 izay natria ny mazovo japonais miasa sy monina eto amintsika. Andrindrina Rendriamerso, Kolo Antsirabe. Fotodrafitrasa efitrano fianarana vaovao miisa 9 izay mitetina 300 sy 300 tapitrisa ariary no natolotra ny fanjakana japonais tamin'ny alalan'ny fifanaraha-piara-miasa izay nisoniaviny iaraka tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ny 17 ny volana aogositra 2024 dia notokanana androany alakamisy 17 ny volana martsa 2024 ireto fotodrafitrasa efitrano fianarana vaovao teto amin'ny lycée Vinany Karena atao anatin'ny district Antsirabe faharoa faritra Vakina Karatra ireto. Mandidina ny 305 ireo mpianatra mandrato fianarana eto amin'ity lycée Vinany Karena ity, ary tao anatin'ny 7 taona izay dia jaly ireo mpianatra mianatra teto noho ny tsy fahampian'ny efitrano fianarana ka voatery nindrana efitrano fianarana tamin'ny EPP taty an-toerana raha ny fanadihadiana tao. Tamin'izany fotoana izany nijaly satria tsy vitany hoe tery efitrano izay ianarana satria izay hoe mindrana izay dia rehefa ilain'ny EPP ny salle de classe tamin'izany na misy fanadihana mpanjakana ataon'ny EPP zany ireo classe zany ireo dia mijanona mianatra ny lycée. Eo ihany koa ny hoe ankoatran'ny hoe fahaterena dia tsy compatible, tsy mety amin'ny alibean'ny mpianatra ny table banc niainana tamin'izany. Taty aoriana moa tamin'ny alalan'ny caisse école sy ny fifireny dia niezaka ny vidividy inty tableau tsikelikely zahay dia mba nahazo zany fa amin'izao fotoana izao zany aloha dia efa tena hoe enikajy ambonahitra ary veriko efa mba feno angamba ny fipetra mba afahandro zaza malagasy ireo manofo fianarana mitovy amin'ny zana-bahoaka rehetrarehetra manerana ny Nosy. Tsy nisehatra ny fanabeazana ihany no anampiany fanjakana japonais any Madagasikara hoy ity mahasovoan'ity firenena ity izay miasa eto amintsika ankoatra ny fotodrafitrasa vaovao izay nosotrahan'ireo mpianatra eto amin'ity lycée eto Vinany Karena Antsirabe ity dia efa nisy ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ho an'ireny sy ny zaza tamina hopitaly tsy miankina iray teto Antsirabe. Ary nanomboka ny taona 727 dia efa mahery ny 200 izay ireo tetikasa novatsian'ny fanjakana japonais anampiana ny fanjakana malagasy. Le Japon avait apporté son soutien. Ny firenena japonais dia tondra fanampiana foana ho an'ny fanjakana malagasy nandritra izay taona maro izay efa nanolotra izahay fiarabe mpamonjy voana dia nanampy ny klinika Ave Maria teto Antsirabe ihany koa izahay tao anatiny taona maro. Ary ny gouvernement japonais dia tsy mitsahatra ny mitondra fanampiana foana amin'ny alalan'ny fanampiana ara-pitaovana indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Izahay dia hita amin'ny sehatra rehetra na amin'ny sehatry ny fanabeazana izany na amin'ny sehatry ny fahasalamana na hafa ihany koa ary mino aho fa mbola hitohy izany amin'ny taona rehetra ho avy. J'espère pouvoir continuer dans les années qui viennent. Araka izany dia anisan'ireo commune sitraka fotodrafitrasa efitrano fianarana vaovao miisa 9 avy amin'ny fanjakana japonais ny teto amin'ity commune Vinany Karena atao anatin'ny district Antsirabe faharoa ity ary mbola mitohy fiara-miasa eo amin'ny firenena japonais sy ny firenena malagasy indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Lafomba vao hafa ao anatin'ny fankalazana ny tontaona malagasy sika amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka ny 20 martsa teo ny fanamariana ary tsy farana ratsy ny 30 martsa andro ny taom-baovao malagasy ny tombony isan'olona liana sy nanamarika izany tamin'ity taona ity. Tojindrina tahiny no mitatitra ny fanadidina. Hetsika ara-javakanto sy fampiratiana ara-kolotsaina mampiseho ny maha-malagasy ny mandravaka izao fankalazana ny tontaona malagasy izao. Nisy ny fidiovana izay fomba irefanao isaky ny tontaona tahaka izao entina anesorana ireo ratsy mba hitsenana ny taona vaovao. Fotoana ifamelana eloka sy anamafisana ny fihavanana ihany koa. Dia izahay atao anatin'ny fivondronan'ny fikambanana Advory Fitsosana misy famato no mikarakara ny taom-baovao malagasy eto Mahamasina.
nanomboka hatramin'ny latsinainy izahay no nizarany fidiovana ho an'ny vahoaka ka hatramin'ny androany. Hisy ny fanaovana afo tsy mety maty amin'ny alalan'ny fanaovana arendrina anehoana ny fampitana azavana ny aliny 7 ifony 30 marsa ho avy izao. Amin'ny ihany koa no anaovana ny tsy mandrimandry na karazana lanonana entina iandrasana ny taona vaovao. Ny andro ny taom-baovao kosa hisy ny tatao na ny vary amin'ny ronono tondrahatantely asiana to asiana vorovorokena. Voalohany aloha ny firenena rehetrarehetra samy manana ny fombany sy ny fanaony. Ohatra hoe ny antsika teto Madagasikara hatramin'izay dia nahazatra dia ny taom-baovao grégoriana. Nefa azadiny fa ireo razantsika endry izay atao hoe lalim-pandiniana izay tompony sy miaina tanteraka an'izany resaka fomban-drazana izany dia efa nankalaza ny ohatra any amin'ny taonjato. Dia noho izany indrindra miverina miaina tsikelikely tsika amin'izao ary rehefa hita isaorana an'ireo vahoaka maro be izay tonga manotrona sy tonga mifanome voninahitra ao anatin'ilay izy marika izany ny fizarana fitiovana izay ahitana vahoaka analinaliny maka eto isan'andro dia tsotra fotsiny ny tanjona dia hoe hiverenantsika tanteraka andoha rano. Fanampanazavana amin'izay koa dia sady afatra ihany ho an'ny rehetra hoe taniny ianao fa nen'ny hafa tsy omeny sambatra tsika manana an'io fa ny tsy manana aza maniry. Jiaivona tsy mbola nisy datokana hatreto ny taom-baovao malagasy. Ahitana fankalazana ny volana mars na aprily, ny septambra sy ny maro samihafa. Ny fanandratana sy ny fameloma maso indray ny kolotsaina malagasy ny tanjona ka izany no zava-dehibe. Manandanja ny firaisan-tsainan'ny samy malagasy miombon-kevitra amin'ny mahazava-dehibe ny kolotsaina sy ny fomba amam-panao. Vaovao ny fanatanjahantena nandresy tamin'ny isa 4 ny ekipan'ny All Star Madagasikara nanoloana ny ekipan'ny Team Hero nandritra match de gala teny amin'ny kianjan'ny Bariama Masina omaly. Isan'ny karakarana sy nanohana ny hetsika ny AS Madagasikara. Ny hetsika izay natao fanampiana ny CEG Ambohipo rano fanadidi. Ny fandona tamin'ity lalao ara-pirahalaina ity ny ekipa malagasy nahitana ireo mpilalao kalaza iraisampirenena avy eto Madagasikara sy ireo mpilalao andrarezin'ny baolina kitra avy any ivelany. Nanokatra ny fampidiram-baolina ny ekipa malagasy tamin'ny alalan'ny fanevima teo amin'ny minitra 20. Ny sesehatra ny fanafiana ho an'ny ekipa malagasy ka nanampy ny baolina faharoa indray tahina teo amin'ny minitra 30. Nanova ny rindra lalao ry zareo vahiny ka nahitambokana izany na tafiditra ny baolina voalohany izy ireo teo amin'ny minitra 27. Ary io isa ronohira io no nisarahan'ireo tonta teo am-pialan-tsasatra. Nanindra amboalohany ny ekipan'ny Team Hero tamin'ny fiandohan'ny fizaram-potoana ary ny sesesy ny fanafiana. Nitadirika anasahalana ny isa izy ireo, 5 tsy nety ny tolotra tamin'ny famonom-baolina. Nahazo fanafiana tsara rindra indray ny ekipa malagasy ka maty ny fanevima indray ny baolina teo amin'ny minitra 17. Tsy niala ela ny valim-panafiana avy amin'ny Team de Zero ka natafiditra baolina faharoa izy ireo rehefa nisy ny tandrevaka tamin'ny vodilarina malagasy. Tsy nanaiky lembenana nefa ny All Star Madagasikara ka mbola ny ampiray indray ny baolina matin'ny ekipa malagasy tamin'ny alalan'ny Vavy Paulin teo amin'ny minitra 20. Tapitra ny lalao. Resin'ny ekipa malagasy tamin'ny isa 4-2 ny ekipan'ny kalaza vahiny nandritra ny match de gala teo amin'ny kianja Bareny Mamasina omaly. Tanjona anaovana ity lalao ity ny anampinan'ny sekoly CEG Ambohipo amin'ny fanavozana ny sekoly sy fanamboarana ny kianja complexe sportif iny an-toerana. Isan'ireo ny karakara sy nanohana ity hetsika ity ny AS Madagasikara ho fanohanana ny fanabeazana fototra eto Madagasikara. Mahakasika ny match de gala iny fa lafim-baovao hafa vetivety. Olona telo no fantatra fa indray namony ainy omaly tao Toamasina vokatry ny intoxication alimentaire. Raha ny fanamarina-baovao natao heverina ho fihinanana mortadelle na mety ho fanapozinana natao tamina sakafo no antony fahafatesana. Raha ny faneho-kevitra nentin'ireo fianakaviana tsy mbola vonina sary mahakasika izay amin'ity androany ity fa hoezahantsika hoentina ao anatin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ny rahampitso. Maresaka iraisam-pirenena vetivety.
nampiakarin'ny filoha amerikanina 5 ihany koa amin'izao fotoana ny abatserana ny halaina amin'ireo fiara afarana tonga ao Etazonia ankoatra ny kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia fanapa-kevitra izay miatra avy hatrany manomboka ny 2 aprily ho avy izao tanjona amin'ny fampiakarana ny abatserana amin'ireo fiara ho ny filoha amerikanina ny anasazian'ireo firenena izay mandraharaha ao Etazonia saingy mandroba ny arena sy ny maro hafa ao an-toerana nandritra ny taona maro Trang izay niantraika mivantana tamin'ireo tsena amin'ny fiara vita japonais. Ankoatra ny Japon voamafy tamin'ity fepetra ity ihany koa i Meksika, Kanada sy Allemagne izay isan'ny manondrana fiara makany Etazonia amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no tena manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ary ity. N'aiza misy anao, hankasitrahako hatrany ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitondra ary tomboko lasy tombovavy aloha matomboko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Ni Vavao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.